Batoko rehefa avy nisitraka orana tamin'ny amin'ny morontsiraka Atsinanana sy ny tapany avaratra Madagasikara eny dia tombanana hena miandalana zany amin'ny ankapobeny. Vokatrizay indrindra dia foana ny fampitandremana mahakasika ny fahabetsahan'ny rotsakorana ho an'ireo fatra anara izany. Etsakilan'izay raha ny foronana makany amin'ny herinandro dia saika hivangony kokoa any amin'ny ilany andrefana sy ny tapany atsimon'ny afovoantany ny orana hatramin'ny alarobia ho avy izao. Iamaina miandalana kosa zay makany amin'ny faran'ny herinandro. Ny fatra hafa moa dia ho maina be mihitsy ny andro fa mety hiverina andrahoana na andrahoana mitsitokotoko amin'ny fiafarany-tolakandro na ny alina. Maripana mifanaraka amin'izay dia hisy fiakarany kely ny maripana saika manerana ny nosy ho an'ny afovoantany manokana zao dia mety ho tafakatra 20 hatramin'ny 30 degré, morontsiraka Atsinanana eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 20 degré, ary mety hanangy 5 hatramin'ny 7 degré mihitsy ny maripana ambony indrindra any amin'iny fatra avaratra andrefana sy ny ilany andrefana ary atsimo andrefana ny Madagasikara iny. Andao jerena amin'ny antsipiriany ary ny vilan'ny toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina. Azo orana tandrifindraona vao maraina ny morontsiraka ny faritry Sava, torak'izay ihany koa ny morontsiraka ny faritry Sofia, Boeny ary Melaky. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko fa hisava miandalana ihany rehefa misandratra andro any amin'ny ilany andrefana ny Madagasikara. Ny fatra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na hibahan-toerana kokoa ingavy masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia azo oram-baratra ny any amin'ny fatridiana ny tapany avaratra Sofia, torak'izay ihany koa ny any Melaky, Menabe, Bongolava, Itasy, mihitatra hatrany Vakinankaratra, Moromanima, Tsatrambony, Orombe, Mpaka hatrany amin'ny tapany avaratra ny fatry Anosy atsimo andrefana. Ny fatra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny takariva dia hiverina andrahoana tsikelikely zany noho ny hafanana. Amin'ny vinan'ny maripana indray manodidina eo amin'ny 15 hatramin'ny 20 degré zao ho an'ny fatra anatiny, 20 hatramin'ny 30 degré morontsiraka Atsinanana, 20 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Vinan'ny toetry ny andro ny alarobia kosa indray ary dia mahazo oram-baratra hatrany any amin'ny fatry Melaky, Menabe, Bongolava, Itasy, Vakinankaratra, Moromanima, Tsatrambony, Orombe, ny tapany avaratra ny fatra Anosy atsimo andrefana. Ny fatra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na dia hisy tandrifindraona iserana ihany aza indraindray any amin'ny manodidina ny Samborano. Ny vinan'ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina aloha fa manodidina eo amin'ny 12 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morontsiraka Atsinanana, ary 20 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Ny vinan'ny toetry ny andro ny alakamisy no marana antsika sahady saika mikisaka kely any amin'iny ilany andrefana Madagasikara iny ny oram-baratra, zany hoe any amin'ny fatry Melaky, Menabe ary ny tapany avaratra ny fatra atsimo andrefana. Ny fatra hafa kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ny masoandro mibalika no azo vahana kokoa. Amin'ny vinan'ny maripana indray eo amin'ny 19 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morontsiraka Atsinanana, 20 hatramin'ny 30 degré eo foana ny maripana ho an'ny ilany andrefana. Izay ny vinan'ny toetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro ho avy. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.